Mankalaza ny iray volan'ny fiantohana ara-tsosialy tsy misy fanasazina miaraka ministeran'ny asa sy ny fiaina ara-tsosialy ny amit hatramin'ny 17 volana desambra ho avy izao amara ireo fandaram-potoana natao hanamariana azy ity araka izao fanazavana hoentin'ny Italiany amita izao. Io iray volana mahakasika ny fiaina ara-pahasalamana tsy misy sazy io dia arahanay amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Zany hoe ny service médical inter-entreprise na ny tombom-pahasalamana iombonan'ny orinasa eto Madagasikara miaraka manao aminy dia nanararoatra izahay amin'io hetsika ataon'ny ministera miaraka amin'ny service médical inter-entreprise io dia ny fanitsy indrindra amin'ny fanokananay ny trano anankiroa io volana izay ankalazana io hetsika io dia izay no mahatonga anay hoe nanao hetsika koa izahay manafoana ny sara-pidirana na ny droit d'adhésion eto amin'ny amita mandritry ny volana io, zany hoe nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny faran'ny volana desambra. Izay olona rehetra hiditra eto amin'ny amita zany dia tsy mandoa ny droit d'adhésion satria raha ohatra ka ny lalàna dia ny isan-jato ny tokony aloha rehefa hiditra eto dia raha isan-jato ny sara-pidirana dia ny foanana le raha isan-jato sara-pidirana fa miditra mandoa le sarany ny isan-jato fotsiny sisa no alohan'ny olona. Manana tombom-pahasalamana anankienina zahay amin'izao dia misy fotodrafitrasa anankiroa vao vita eny Tanjombato dia eo Talatamaty. Ny eny Tanjombato moa zany dia hotokanana amin'ny fomba ofisialy amin'ny Zoma 2 Desambra 2024 ary ny eny Talatamaty dia hotokanana amin'ny 20 Desambra 2024 ihany koa.